Ary Marc RASAMIMANANA no eo amin'ny lafiny teknika andao ary. Marc RASAMIMANANA, mpanetana sady teknisiana ato amin'ny radio Don BOSCO. Hoentiko nareo hitsidika ny studio sy ny tontolo androko hifampizarako aminareo androany. Zaho moa zany eto amin'ny teknisiana, eto amin'ny console teknika amin'ny ty androany ty mampiditra SMS, mampiditra hira, manome micro an'ny mpanetana ihany koa no ataoko eto anatin'izay. Ty zany le SMS izay hidirana rehefa avy eo anatin'ny serantsika amin'ny page Facebook ny onjamanako efa reo ny mpieno mandray anjara ao anatin'izay SMS izay eto zao mampiditra feo an'ry zareo an'ny animatrice mirehitra ry on air dia efa mandeha any amin'ny radio any zany ny feo an'ry zareo dika tsara miady ny ankizy no atao ato dia tataka ny vavaka sady tapaka fotsiny andao antsika ny zokony tsy mba mandefitra ny zandriny koa tsy anaiky mihitsy fa mamikely foana nge narasoanareo. Misy ihany koa karazana jingle zany ato dia rehefa eto amin'ny console teknika dia reto no amatarana ana hoe ato amin'ny iny azay hoe ato azay zao no miasa dikany. Dia fa reo ny hira vohomana sy nampidirina ao anatin'izay ora enonao ny onjamanako izay. Eto sao ampiditra feo an'ry zareo. Mito ny serantsika ao anatin'ny somaiso sy ao anatin'ny page Facebook ao andesika afatsika vetivety ary izay hoina matsika ato hoe onjamanako ny anay sy ny ao an-trano sy ny manodidina. Raha misy an'izay message miteniteny foana izay dia za aloha mamaky dia hoe soroko le izy mba tsy hivoaka any amin'ny antenne izay message tsy tokony handeha amin'ny radio zay. Atao ikara mozika ndray sika iaraka miaina amin'ity hira ity. Iny zao apiditra hira mpanetana dia reto compte à rebours reto no hita hoe manana 20 secondes ampidirana dia zay zao fa lasa le hira. Ty mavomavo ty manana interlude 10 secondes dia mampiditra azy ao anatin'izay. Okizay ny 3D miaraka amin'izany. Ohatran'le teo zao fifandraisana tsy mivoaka any amin'ny antenne ny feo an'ny mpanetana sy ny teknisiana fa mba hampandeha tsara an'ilay antenne sy ny animation dia misy ny fifampiresahana majinijinika eny antsefatsefana eny mba hampirindra tsara an'ilay asa avy eo. Ny radio Don BOSCO amin'izao faha-telopolo taona zao dia manome ny soa ny tsara trano ho anareo mpakafy namana mpanaraka ny RDB izay na amin'ny alalan'ny fandarana maro samihafa izay atolotra ho anareo na ny hira ihany koa izy io dia manome fahafa-po hatrany ho antsika rehetra. Telopolo taona zay enonao teo radio Don BOSCO lay monja-peo Sa hang belambe ang pifalinao hang duku tutulong